Dia am-pifaliana indray no androsoana tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo amin'ity andro alahady manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha araka ny sary zana-bolana dia manga ny lanitry Madagasikara amin'izao fotoana izao, izany hoe alina izay malefaka no mandrafitra ny andro ary somary toerana kosa izany aty amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara aty. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso faha-enina ny volana Jona 2024. Andrahoana ny andro faritra Sava Analanjorofo ary mipakatra amin'ny faritra atsinanana iny. Ho tsara kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa fahorian'ny fisavan'ny andian-javona Voamaraina izay hitantsika aty amin'ny faritry ny Avoatany Raimantolo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hipoitra indray ny orana malefaka manomboka amin'ny faritra Sava Analanjorofo ary atsinanana iny fa aka endrika tandrifindraona izany manomboka eo Vatovavy Fitovinany atsimo atsinanana ary mipakatra ny Ataolagnaro any. Ho tsara kosa ny andro ny amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra sisa tsy voatonona teo. Ho amin'ny maripana voatombatomana ho amin'ny rapitso dia hisy fidiana kely aty amin'ny faritry ny Avoatany 9 hatramin'ny 13 degré celsius izany. Ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana kosa manodidina ny 17 hatramin'ny 12 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia tsy dia nisy fihetsehany firy 12 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any Maheva tanàna any, 12 na 13 degré kosa ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, ny any amin'ny faritra avaratra 19 degré celsius. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy izay tsara ho fantatritsika dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro voatombatomana ho amin'ny rapitso. Anjombona ny andro ho amin'ny rapitso ny faritry Paris ary sy ny Zavona Maraina. Hifandimby ny rahona sy masoandro any Milan, Johannesburg, Hanorana tandrifin-drahona malefaka ao Nairobi fa ho araha-kotroka kosa any any Bangkok any. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina antsika indray dia hanorana tandrifin-drahona malefaka avokoa any La Réunion sy Maurice, ho araha-kotroka izany ny faritry Seychelles ary hifandimby ny rahona sy masoandro ny faritry Comores. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao rosoantsika indray ho amin'ity alina ity, manome fotoananao zahay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.